vahaony moloko vahaony moloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony moloko vahaony moloko nandeha tantety izy mba asitrana nanisik ampunyang palay aminirana eny ary tompoko raisinao fifaliana tateraky indray ny miantrano antranonao amin'ny alalan'ity fandarana mamitsika ity manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'andriamanitra ao amintsika mianakavy manasanao anaraka hatramin'ny farany indray izao fandarantsika izao isorana n'andriamanitra lehibe ihany koa fa dia manana vahintsika azo lazaina ihany koa nefa tsy vahiny fa mpamangatsika matetika aty ihany dia ny ray aman-dreny pasteur Yortina Randriary Malala Davidson zay miaraka amin'ny tenako indray zany anatotosanyity fandarana ity ka dia raisinao fifaliana pasteur ny miarabanao sy manona fahasoavan'ny tompo tonga soandray ianao eto amin'ity fandarana ity sy eto amin'ny faritany majanga izany miarabanao pasteur manona fiadana amin'ny tomponao pasteur Reza dia miarabantsika mianakavy tokatrano tompoko eny ary alohan'ny anokafantsika an'ity famelabelarana efatry ny tenin'andriamanitra ity dia hivavakintsika ametraka ny teny ampelantanan'andriamanitra tsy avandriamanitra raha io misaotranao manokana indray izahay ny amin'izao fotoana mamizao mangataka aminao zay mba hokasihanao manokana amin'ny teninao ireto vahoaka manaraka amin'ny fandarana ireto isy vokatra ry isy fiatraikany ho amin'ny tsiraray avy any ny teninao hitondra fampahirezana raha reraka izy anome azy vahaolana ihany koa ho amin'ny tokony ataony ny fandraisana ny afatry ny teninao dia ho tahinao ny lelam-panomponao ary hosoranao ny fanosoran'ny fanahy tahina ny fandarana amin'ny anaran'i Jesosy amen eny ary ry havana izay no ela fa dia iroso tsika mianakavy ao anatin'ity afatry ny tenin'andriamanitra ity nisorana n'andriamanitra fa dia ao anatin'ilay filomanosana amin'ilay loha hevitra lehibe tsika mihoatra mifahagagana sy fandropahana devoly ny fitoam-bavaka zany zay totosaina rapitso asabotsy eny amin'ny trano fivavahana vahoan'olo koa ex-ofimata pasika majanga-be ao ambadiky ny orinasa komama ka hitondratsika ao anatin'izay famelabelarany afatra izay dia ny ray amandray ny pasteur Hertina ka dia mandray anao anatin'izay pasteur Hertina Randriary Malala eny pasteur misy tenin'andriamanitra ingatsika miralanga mba tantara voalohany no vakitsika aloha vetivetika monja toko fa 7 andiny fa 7 andeny fa 7 angatako vakinao ia mivako toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia ho sitrako ny ta ny taranaky ny mpanomponao dia ho sitrakao ny ta ny taranaky ny mpanomponao aharitra mandrakizay eo anatrehanao fa izay tahinao Jehova dia voata mandrakizay izay tahinao Jehova dia voata mandrakizay ali izy pasteur Reza za moa amin'ity ny telefoniko ty fa fian'ny message ato pasteur matetika zany dia tena misy olona tena ao anatina olana izay tena mandifotra azy tany tendakeliny mihitsy ary ny ansasany azy efa tsy tendakely tsony fa tena difotra hatramin'ny lohany misy olona efa tena mivavaka tena manompo an'Andriamanitra fa mametraka fantanina lalina hoe mbola mizaha toetrana foana avy Andriamanitra ahoana mihitsy ty lalako ty sa ve za tena tsy henon'Andriamanitra vavaka intsony mihitsy sa ve tsy misy akory zany Andriamanitra mihainy vavaka zany sady mamaly vavaka zany fa fandrebirebena fotsiny fivavahana sa ve tena za mihitsy nefa ny angarany vintana fa maninona no sady tsisy olona mijery aintsony no tsisy olona miaino atsony no kanefa ihany koa tsy henon'Andriamanitra vavaka intsony misy kristianina teny efa reraka pasteur ary raha mbola mahita lalakivoana izy dia nitady lalakivoana fa misy efa tena
efa mizotra ho any amina faletehana lalina de lalina de lalina de lalina mihitsy ny fiainana tonga eto moa am'tian'io ty pasteur de rapitsy moa misy fotoana lehibe zay tena ho ataotsika inona moa no atao hoe ny atao eto nge de tsotra forina pasteur nisy taona ny olona ary ilaza amin'ny olona fa mbola tsy narian'Andriamanitra zany ianao mbola tsy nafon'Andriamanitra zany ianao na de efa mieritreritra ary ianao fa tena nafon'Andriamanitra mihitsy a na hoana no ohatra ny tena mitotona amiko tena midona amiko tolo daholo zao zavatra rehetrarehetra ao fa tena efa nafon'Andriamanitra avy a ny raha ny tompo eto pasteur tampotampoka ihany za moa tsy de hoe nisy programme be fa nivangin'Andriamanitra mihitsy hoe aloha mba maka ny mahajanga de mba hitondra ny afatr'Andriamanitra satria fantaro fa misy olona ao zay mila ity vavaka ity rapitso misy olona ao zay tena mila ity vavaka zay ho ataoko ty rapitso misy olona ao zay tsy maintsy miandry an'ity vavaka ity satria hitan'Andriamanitra loatra ny ranomasony hitan'Andriamanitra loatra ny tena alahelo sy ny zavatra mahazo azy de za mino pasteur fa ao ambadiky ny toro-tenina ny fampianarana na ny tenin'Andriamanitra zay renesiny ao ambadiky zay Andriamanitra no afaka manao zavatra ao ambadiky zay Andriamanitra afaka manao zavatra misy zavatra anakiroa pasteur ny fiainana nomen'Andriamanitra atsika fiainana anakiroa izay tokony takatry ny olona tsara hoe ahoana ny fomba fandraisana zay fiainana anakiroa zay voalohany indrindra de nomen'Andriamanitra le atao hoe fiainana mandrakizay fa misy koa le hoe fiainana be dia be ozy ny tenin'Andriamanitra hoe toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy overy zay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay fiainana mandrakizay zany fiainana mandrakizay zany pasteur dia tsy iainana eto mahajanga tsy iainana eto Madagasikara fa rehefa orinan'ny fahafatesana de iaina amin'ny fiainana mandrakizay ny olona tsisy fataperany ny olona de afaka iaina ao ambadiky zay fiainana mandrakizay zay ao arinany fialany eto am'ty zao tontolo zao ty ary be da be zanak'Andriamanitra handova izay fiainana mandrakizay zay fa tsy fiainana mandrakizay ihany no nomen'Andriamanitra fa nomeny koa le hoe fiainana be da be ao amin'ny jaolina toko fafolo de milaza izy fa izaho avo Jesosy mba hanananareo fiainana ary hanananareo fiainana be dia be ny fiainana mandrakizay de any an-danitra ny ainana azy aorian'ny fahafatesana fa ny fiainana be dia be de eto ambonin'ny tany ny ainana azy am'izao fiainana izao no iainana le fiainana be dia be zao pasteur misy trangan-javatra ohatra zao isy olona marobe ho any an-danitra isy olona marobe izay tsy mihina-kanina eto mikorotana tokantrano ny lozam-bady fahantrana lavo zao tena ranomaso lavo zao fiainana eto ambonin'ny tany fa sangizy mafana fo amin'ny fanomponan'ny tompo izy tena mijoro tsara amin'ny fanomponan'ny tompo miaina amin'ny fiainam-pahamasinana mifady hanina tsy fidin'ny lavo zao ireny olona reny de lazaiko aminao fa ho any an-danitra reny ireny olona zay miaina amin'ny fiainam-pahamasinana ary tena mivavaka be reny na de mahantra ary izy na de mijaly ary izy na de fadiranovana ary izy eto ohatran'ny Lazarosy de tena niaina tamin'ny fiainam-pahantrana fa tonga tany an-danitra ny afara tsy faritan'izay fijaliany zay le fandehanany any am'le fiainana tsy faritan'izay fijaliany zay ny fandehanany any an-danitra fa izy ho tonga any rehefa tena nan'olo tena ho an'i Jesosy fa ny mampalahelo de zao tena ho any an-danitra ianao riavana na de ao anaty fahantrana ary kanefa tadidio fa tsy ny fiainana mandrakizay ihany no nomen'Andriamanitra fa ny fiainana be dia be pasteur ary io fiainana be dia be io de eto ambonin'ny tany ny iainana azy reo miaraka nomen'Andriamanitra ny fiainana be dia be ary ny fiainana mandrakizay fa za koa de milaza aminao fa isy olona manana fiainana mahafinaritra ohatra anazy oa fa ho any an-danitra zany hoe tsy hoe voatery olona mampalahelo no notongany na miady mafy voatongany fa afaka manana fiainana mahafinaritra ianao pasteur de ho tongany koa anana fifaliana
eto amboniny tany ianao misakafo tsara ianao miasa tsara ianao miditra tsara ny vola milama ny tokantranonao milama ny zanakao nefa ianao ho tonga any ko zay le mahazo le fiainana be da be zay le atao fiainana be da be ka misy karazana olona pasteur ohatrany hoe le fiainana mandrak'zay ihany no iazaka zany de mety ho reraka ihany izy eto amboniny tany eto nefa azo atao tsara pasteur ny hoe sady ho tahin'Andriamanitra ianao eto azo le fiainana be da be no azo le fiainana mandrak'zay azo atao tsara ny manatratran'zay azo atao tsara tsy voatery olona mampalahelo ny olona ho any an-danitra tsy voatery olona mijaly fa contraire an'izay za pasteur raha diso mampalahelo loatra ny fiainanao eto raha diso sahirana loatra ianao eto raha diso reraka sy mitomany lava ianao a mety tena ho reraka ihany ianao vo tonga any an-danitra any mety tena ho sahirana ihany ianao vo tonga any satria miady tsaina lava zao atsy amry miady etsy miatrika fiainana ohatran'izao a ho reraka ary zany no mahatonga ny olona sasa miverin-dalana amin'ny fanotonana tompo rehefa ela loatra izy ny tsy mahazo valim-bavaka rehefa ela loatra no mitolona mifadikanina manao alim-bavaka miakatra tendrombohitra mamonjy seminera etseroa mamonjy fiangonana etseroa nefa tsisy varany zany rehetrarehetrany tsisy vokany iverin-dalana ihany izy ny afarany iverin-dalana izy ny afarany hoe tena tsy miainao antsony angamb'Andriamanitra ary zany pasteur no hitomako an'ireto olona ireto satria misy tenin'Andriamanitra mila takany misy tenin'Andriamanitra mila voarainy nareo moa zao eto Majunga manana an'le loha hevitra hoe mihoatra ny fahagagana zany hoe misy fotoan'Andriamanitra manao zavatra foana eo amin'ny fiainan'ny olona misy fotoan'Andriamanitra manao fahagagana ozy izy tika misy fotoan'Andriamanitra fa misy fotoana koa nefa ny araka le loha hevitra reo zay mihoatra ny fahagagana ary ny fampianarana zay omeko rapetso de tsy fahagagana fotsiny tsy ampianatra fahagagana mihitsy rapetso fa le fampianaranareo zay le mihoatra zay pasteur zay no anisan'ny zavatra tiako zaraina rapetso hoe ahoana no iainanao tsy ampianatra mombana fahagagana zany mihitsy rapetso ary tsy hivavaka ho an'ny olona resaka fahagagana fotsiny satria ny olona efa be da be ny andry an'izany fahagagana zany pasteur fa tsisy misy olona tena efa niandry an'izany tao anatin'ny 5 taona fa tsy mahazo hatramin'ny androany fahagagana fa le teninareo zay le mihoatra hoe inona zany zavatra mihoatra zany ary inona ny takin'Andriamanitra zany zavatra mihoatra zany satria baiboly eto de milaza hoe zay tahinao Jehovah ao de voatamandrak'zay ka reo zavatra anankiroa reo anisan'ny terina ho raisitsika le fiainana be da be ary fiainana mandrak'zay pasteur retsy ya misaotra ray aman-dreny pasteur ao anatin'izay fanazavan'izay satria hitako hoe maro amin'ny olona tokoa no mametra-panontaniana misy karazan'olona koa mantsy mahita le verset hoe tsy filan-javatra fotsiny fivavahana de ino manovan'izay sy mifony a ka raha manaraka an'izay fampianaranao zay pasteur de tena hitao tokoa nefa ny hoe misy clé ny zavatra rehetrarehetra na le fiainana mandrak'zay na le fiainana be da be ny akamaroan'ny olona nefany a mba samy miandry sy manantena ary te andray an'le fiainana be da be satria io zany tena ohatrany hoe ilifosan'ny olona mampatonga ny olona maro hoe te iainao anatin'izany fiainana be da be a arak'izay nanazavana zay de tena hoe ny akamaroan'ny olona de te iaina amin'izay fiainana mahafinaritra zay kanefa inko zany a misy karazana clé zany le zavatra rehetrarehetra misy karazana fanalahidy hoe reto le ataony olona araka le nitenen'ny pasteur moa hoe ampianatra mahakasika an'izay fa ny olona iaina mihoatra n'le fahagagana fa ny olona ohatra hatran'izay nitenena zay namonjy nitady séminaire be da be izy de ohatrany nampanantena de avy eo ohatrany tsy nahita izy de ny sasany ray mitratrana maky ten'Andriamanitra izy na amin'ny fampianarana hoe tsy filan-javatra fotsiny fahagagana iny emetra fahagagana ohatra hoe ka reny pasteur mba tsara ihany a mba ho fampahirazana amreto a mpanaraka amin'ny fandarantsika reto le izy oa ohatra zay Andriamanitra tena manao fahagagana misy zany fa saingy koa raha mijery ny baiboly ina tsy hoe isan'andro Andriamanitra de anao fahagagana amiko foana hoe ohatra zao za hoe mila vola ohatra zao za mila vola mila sakafo misy fotoan'Andriamanitra zay le hoe intervention n'Andriamanitra tsy maintsy mi-intervenir tsy maintsy miditra nitsehatra Andriamanitra satria misy zavatra tena hoe tena tsy possible mihitsy ny atafavoakanao eo verevitra tanteraka tena verevitra terena tanteraka tena tsy maintsy fahagagana ny olaina hoe tena iza nidiran'Andriamanitra tsehatrehetra fa ao ambadika iny ao ambadika iny de misy fiainana izay tokony ianaran'ny olona fa eo no mavoana kristianina maro isan-karazany tena hoe zatra ao anatin'ny raha tadiditsika ingeny tantara
nisy fotoana jesosy ohatra namoky olona tsy mby 5 tamina mofy anaky 5 sy azandrano anakoroa de voky ny olona 5 mahery fa tsy hoe isaky nihinan-kanina ary jesosy de fagagana foana tairondray aloha ngamba sy fagagana foana tany atendrombohatra ndray fa misy indroy intelo izy nanao zavatra ohatr zany to anaty baiboly fa izy mihinan-kanina isan'andro de mividy-kanina ohatra ny olona rehetra de mihinana ohatra ny olona rehetra mahandro ohatra ny olona rehetra azony paster le izy mahandro ohatra ny olona rehetrarehetra fa misy fotoana izy manao fagagana azonao ohatran'izany ko ohatra ny i Petera teny ambony ranomasina fagagana nge nafahany Petera nanitsaka ranomasina nefa tsy niletika indray mandeha Petera no nandeha teny ambony ranomasina ka tsy niletika fa tsy hoe isaky ny epita andeha am'izay izy epita ry de mandeha manitsaka ranomasina fa mandeha iny izy ty mandeha sambo ohatra misy zavatra tokony hainy kristianina misy zavatra mila takarana sy mila azo mihitsy misy zavatra mila takarana ary misy zavatra mila hain'le olona hoe ahoana ny fomba iatrehana zany fiainana miaraka amin'Andriamanitra zany indrindraindrindra moa le fiainana be diabe indrindraindrindra le fiainana be diabe io tsy hoe fahagagana fotsiny zany fiainana be diabe zany pasteur fa mihoatra zany mihoatra zany satria misy olona mako ary zay ho an'ny matena grave be mihitsy amina resaka fivavahana am'izao fotoana zao tsika izany ohatrany hoe diso manatena foana zany ohatrany hoe fagagana de niandry de nefarany ohatrany hoe indraindray raha tsisy tsony le izy de ohatrany varintsika fa hoany andry izy tiny tsisy fa misy zavatra tena ampianarin'Andriamanitra hoe raha nanao zavatra fagagana ho anao ny tompo androany mety nanapoka zavatra koavambe ho anao ny tompo androany de inona am'izay ny ataonao ambadika iny inona am'izay ny ataonao ambadika iny inona ny hetsika tokony ataonao inona ny dingana tokony ataonao inona ny zavatra tokony atao ary inona ny zavatra tsy tokony atao izany rehetrarehetra izany satria zange misy olo ohatran'izao pasteur Rija ny resaka amiko ohatra zao tomany izy eo anatrany pasteur lasa ny vadiko ny sarak'izay mivady tena eto mambavaka amin'ny fomba tsy takatry ny saina tonga ny vadany zany le atao fagagana zany le atao tena tsy azo heritseretina mihitsy nodininy vadany fa tena nody ny vadany taorinan'le vavaka de zao tonga nefa ny vadany tsy hainy le tokony atao voatazona n'le vadany atonga n'le fiainany tokatrano milamina tsy fantany hoe inona am'izay ny ataony fa de faly fotsiny izy miverina indray le problème lasa indray le vadany ary tsy miverina tsony azonao verina indray le vadany zany hoe izy zany manatena fotsiny hoe mivavaka de mivavaka fotsiny de manana zavatra rehetra nefa misy zavatra tokony hoenarana misy fotoana ohatra hoe tsy manam-bola le olona pasteur sady tsisy asa tsisy volany tsisy nina ny ofatrano tsy vola ohatran'izany zao tanynarivo tany misy mpivady zay manakaja zany izy mivady zany manakaja voajerenao ity velany izy de tao hoe olona metimety fa mivarotra hatramin'ny palitaoany netiny eo am-piangonana ny palitaoany vadany te pasteur costard ambony ambany te pasteur zay zao amidy 400 000 fa tena tsy voalony école tsy voalony zao ny vola amin'ny banque tsy voalony zay nanohaniko any naza tsisy ny varom-pananana de isaky ny mahitan'izy mivady reo satria diso matetika loatra de indraindray efa tena reraka ihany ianao ny afaranao misy fotoana ianao mitady olo eo olombelona fo mandray anao Andriamanitra ihany tsy mety leo fa misy fotoana ianao mitady olo eo tena vo mahita an'izy mivady de zay fahoriana sy problème mandray izy mivady reto vo miona mihitsy de ohatrany hoe problème de indray andro izy hitsofoka ao am'biraoako de hitako eo am'varavara-pitaratra eo am'le biraoko ao tazako ivelany efa tena ferinaina mihitsy tena tonga ny raha izy mivady reto ary hitsofoka atao anaty biraoako mihitsy tonga avy any izy zavatra resany ray nafinaritra de zao pasteur fagagana tsy le olana tsy ohatrany le nazatra nisy fianakavianay pasteur zay izy avy any an-dafy tsy nieritseretinay tsy tao am-ponay tsy tao an-tsaina fa zao izy ny tenin'io le fianakaviana io
nanangom-bola be atato any France zany le fianakaviana mba ho anaovana trano anareo ka tena ho alefako izy izy vola io de zay anaovanareo azy de volana valeurana trano ho amboarina zany izy io ho an'le lizy mivady no nalefan'le olona avy any le olona tany nanangona le olona tany nanangona tsy nieritseretinay pasteur izy fa zay ao anatina fahaverezakevitra zao izy efa regle tolo daholo efa mifermena compte any amin'ny banky nylamanyty Nicolas ny mpianatra ny lamany rehetrarehetra efa eo andalam-pandaminana le fiainanay zay am'izao fotoana zao zany le zay le atao hoe fahagagana pasteur fa saingy zao tsy mijanona eo tsy mijanona eo fa verina indray io problème io raha mijanona eo anao hoe fahagagana de miandryandry fotsiny de alleloia amaina de mihinana ny lany fa misy zavatra tokony ho takatry ny olona hoe ao ambadiky n'le fahagagana no raisina iny de inona am'izay no atao inona am'izay no atao fa betsaka ny olona tavela eo ary zay daholo mahavoa kristianina nijory vavolombelona androany tsara mitompo hoe alleloia ny lamafiainana nahazo vady a nahazo zanaka be voka ihany anteraka tena nahazo azy zay mivady fa de farana teo le izy farana eo de tsy fatanytsony hoe inona ny ataony eo ambadika io de inona am'izay le avy eo miverina indray le problème sanao verina indray le olana teo aloha de iny ray avy eo de lasa départ zéro ndray azanao zany daholo ny problème na kristianina spino am'izao vanim-potoana zao nahazo fitahina kely tamin'ny heritaona lasa de nijory vavolombelona tamin'ny enimbolana lasa nisokatra kely ny tare afaka volana vitsivitsin'iny hitanao indray izy mitaraina aminao tsy zany le zavatra nampanantenany tompo hoe fiainana mitranga miemitra hoe nandroso kely de niemitra nandroso kely de fa fiainana be dia be voatamandrak'izay voatamandrak'izay ozy izy eto hoe zay tahinao Jehovah de voatamandrak'izay zany hoe voatahiry le fahasoavana voatahiry le valim-bavaka voatahiry le fitahina ary zay pasteur zany masarobidy an'le fahatongavany am'le fanatrehan'Andriamanitra afaka mandray an'le zavatra le toromarika torolalana ahafahana hiazomana an'izay tenin'Andriamanitra zay ny mazava-dehibe zay ny mahatonga na miteny anao za tsy ampianatra fahagagana raha pitso ary tsy hitolo fahagagana fa retolo reto efa maheno an'izany foana fa misy am'ireo maheno an'izany foana fa efa leo ary izy mihaino an'izany leo ary izy mihaino an'izany fahagagana sy fahagagana fa tsy hita hoe fahagagana de aiza de nanahoana nakaiza de tsy fa tena ty zavatra ho ampianarina rapitso sy mivavaka atao rapitso zavatra iangiany ny ara-panahanao mihitsy sy alalanao ny tokony ataonao hoe ahoana zany miaraka amin'Andriamanitra zany atonga ny fiainanao ho voaro le fitahina ary voata tsy voata ao anatin'ny ray volana tsy voata ao anatin'ny heritaona de miverina reny problème fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe voata mandrak'izay ka eto amin'le fiandohany ty volana janvier février tetsika zao pasteur mbola tsy tara io koa moa izy tsodrano zay atao sy vavaka atao ivelan'ny toriteny zany satria ny tena mahazava-dehibe an'ity fotoana rapitso lo de mareko fa le fampianarana sy toriteny zay ho atao fampianarana sy toriteny atonga ny ara-panahany mpino ho matotra fa tsy anenjika fahagagana fotsiny na nenjika fanasitrana sy valim-bavaka fa ho fatany mihitsy hoe inona ny zavatra iandrasan'Andriamanitra aminy inona ny zavatra iandrasan'Andriamanitra aminy mba isehony ny voninahitr'Andriamanitra mandrakariva tsy indray mandeha fa mandrakariva eo amin'ny fiainany fa ny olona zany mieritreritra foana hoe isotro rano izy de fahagagana mandeha biso izy fahagagana ny etsena izy fahagagana zao fa misy fotoan'Andriamanitra tsy de manao an'izay pasteur misy fotoan'Andriamanitra fa misy fotoana misy fiainana be dia be fapetraka-Andriamanitra ao de io no idiran'le olona asa raha mazavazava zay pasteur melohany amara-paranatsika am'rahalazy ia efa mativa ifarany moa mbola mana eo amin'ny 7 minutes eo atsika ray aman-dreny pasteur anisan'ny tena zava-dehibe fa zao mety mampanitikidika kely ihany keo ampijery hoe izy ty moa zany pasteur ho an'le efa mivavaka any sa ho an'iza fa raha maheno an'izay fampianaran'izay de hitako hoe tsy mifidy sarangan'olona tsy mifidy hoe na iza fa ho an'ny olona anankiray maniry mba hitsofoka ao anatin'le fiainana be da be ny olona efa te hiaina ao anatin'le izy na ho an'ireo efa mivavaka nefa
mbola tsy nainao anatil izy dia hitako hoe mahakasika atsika rehetrarehetra ity fotoana lehibe zay totosaitsika tsy miova mono toerana eny amin'ny trano fivavahana vahoany olo koa exaofy matapasika manjangabe ao ambadiky ny orinasa komama izany hoe na efa ela ny ndrasana na vo itsofoka ianao na dia voasambany ko azy ianao no tonga dia hitako hoe tena anisan'ny tombontsoa lehibe ho antsika mianakavy a ny fisitrahana nyity a seminaira oentiny ray aman-dreny pasteur ty ao anatin'le hoe mihoatra mifakaka an'ity eo ihany koa no efa natsidika teo a makasika any amin'ny atao hoe tsodrano zavatra tena anisan'ny goavana ry havana ray aman-dreny pasteur ny fandraisana tsodrano fisitrahana tsodrano a indrindraindrindra mbola tsy tara amin'ity taona vaovao ity hoe tonga eto amin'ny faritany majanga ny mpanompon'andriamanitra itsodrano ny fiangonana itsodrano anao a ho anao zay mba mite iaina ao anatin'izay fiainana mahafinaritra raha ny azo ambara farana angamba pasteur dia ny hoe raha izay zavatra rehetrarehetra zay dia safidy angamba ny sisa satria miankina amin'ny safidy ihany koa zavatra rehetra ka dia meko anao fanohizana ie zay teninao zay mihitsy ny amarana anazy za moa zao pasteur ho Tananarivo tena tsoroko mihitsy za efa tsy mitoana olona ivavaka tsony eo tao Tananarivo ny antony a amapolo taona ane zay nefa nitaonany olona tao ivavaka dia tsotra be fotsiny tsy mitaona tsony azo tsy mitaona olona ivavaka tsony le antony tsotra be ny olona koa ohatra ny alay-panahy foana hoe matoa asiana propagande be matoa asiana publicité be matoa ny olona tambatambazana be sy ohatra forcena be dia inona koa fa tombotsoandry zareo ihany io azanao misy olona alay-panahy eritreritra an'izany atraty am'resaka fivavahana inona koa fa ny fivavahana fangoronaka reny inona koa fa tsy hitako rehefa clientélisme io dia za miezaka mihitsy ao Antananarivo amin'izao tsika miresaka hoe fa tsy mitoana olona intsony fa zao ny any atao tsaika ho avy ny olona tsara tsy ho avy ny olona atao foana fotoam-bavaka fa dia ny azy zava-dehibe amiko fotsiny hoe ataoko fantatry ny olona hoe inona le atao ao io koa manko pasteur ny olona raha voadiso tambatambazana foana ivavaka ka no ny fanambatambazana azy ny atongavany eo am-piangonana dia tsy mahatsapana inona inao zany izy ary tsy hamaly vavaka azy Andriamanitra ny fanambatambazana ray dia ny fanerena ray tsy ao anaty baiboly ny olona zany sady tsy azonao terena no tsy azonao tambatambazana hoe andao momba ivavaka andao mo hoe naterenao hoe tsy maintsy mandeha raha mbola te hiaraka amiko raha mbola te ho vadiko raha mbola te ho zanako tsy maintsy mandeha ka le olona raha terenao dia mety ho tonga tokoa izy ao am-piangonana raha ho tambatambazanao dia mety ho tonga tokoa izy ao fa saingy tsy atsapana inona na inona izy tsy misy Andriamanitra maly vavaka azy raha vo tambatambazanao izy naterenao ale dia andeha amin'ny safidy dia ny safidy ny volonté an'le olona no endrasan'Andriamanitra ka ity fantongavako eto fotsiny fampahafantarana ny fisian'ny fotoana era-petso zay no atongavatsika eto fa tsy dia hoe azo terena ny olona hoe terina tsy maintsy tongava na ho tambatambazana ko hoe tongava re olona tongava moa re olona fa tena mba tonga eto ve zay dia tsy ho tonga na tsia ho avy ny olona pasteur tsara tsy ho avy ny olona dia zao ny zavatra atao ra-pitso dia izy fampianarana lehibe momba n'le atao hoe fiainana be dia be sy fiainana mandrakizay izay no zavatra mpahafantarina ny olona ny principe an'Andriamanitra ahoana ny principe an'Andriamanitra ao ambadiky ny Andriamanitra mihetsika ao ambadiky ny fahagagana zany zavatra rehetrarehetra zany no ampianarina ao dia araky ny nambaranao teo moa vavaka anisan'ny goavana zay tena ho ataotsika ra-pitso dia hivavaka ho an'ireo olona ireo satria misy an'ireo olona ireo tsy maintsy misy fotoana tsy maintsy mila olona izy hivavaka ho azy tsy maintsy mila mpanompon'Andriamanitra hivavaka ho azy vo mihetsika ny valima misy fotoana ho iaho tsy voatery ho zany foana fa sao dia misy pasteur dedadedaka indray manko ka heritsetra hoe tsy maintsy mila pasteur foana ny olona vo amaly vavaka azy Andriamanitra fa misy fotoana mila ray aman-dreny ara-panahy misy fotoana mila mpanompon'Andriamanitra hivavaka ho an'le olona dia mihetsika Andriamanitra ao ambadika izay pasteur ngamba zay le izy tsy dia misy fanentanana lehibe fa fampahafantarana fotsiny moa le toerana araka nambaranao teo etsy amin'ny ofimata teo aloha ambadiky ny komama akaiky ny apitan'ny EPP Barda io ny tena hitan'ny EPP Barda io ngamba ny tena fantatry ny olona dia ao i fotoana io ra-pitso amin'ny 6 ora ndao tsika hivavaka
mankasitraka indrindra tompo nandray zany teninao foy sy fampianarana fo zany mino zay tompo fa raha misy olona o tena mangeta ety misafidiny anompo anao tsy hoe ho tambatambazany izy vavaka na ho tereny fa araky ny teninao dia herinao dia manaja ny safidinay sy ny safidim-ponay mihitsy dia raha misy olona tena mangeta eto tompo te mihina fahita azy ianao tsy mela azy irery ianao hevitra azy ianao ary za matoko fa ao ambadiky zao vavaka izao sahady na dia mbola tsy tonga ary fotoana raha-pitso dia efa afaka manao zavatra ianao amin'ny fiainanyreto lehilahy sy vehivavy ireto misaotra indrindra tompo raha misy ao anatina retina maharary sy manaitaina amin'ity alina ity no ikasianao azy ikasianao ny aretiny misaotra indrindra tompo amen zay saigna mba paster no azo nampitena iya mametraka atsika ambany fitahin'andriamanitra samitany andriamanitra veloma tompoko veloma tompoko vahaony moloko vahaony moloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony moloko vahaony moloko nandeha tantety sy mba asitrana